Maro karazagna goût aminazy tsara loatra zamiana aminazy Jessica Diabet bonjour Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Toerana tsy lavitra ny trano fonenana ny safidian'ireny ankamaroan'ny tokantrano tsangazanganana Androany. Tsy nisy ny fanomanana manokana fa ny teo am-pelantanana ny tsinjaraina. Taorian'ny fahatongavana antotan-taratasy farany avy amin'ny CRMV teny anivon'ny Senide ny IRD no nahazo ny maron'izy eny amin'ny andelimira-pirenena Tsimbazaza. Mbola vokatra vojobaika io hatreto. Amin'ny fahatelopolon'ny volana jona ho avy izao no mety amoahan'ny HCC ny vokatra ofisialy. Nanao nitatitra tamin'ny tombana nataony tamin'ny famoahana ny andiany fadimy amin'ny faiky ny FMI ny maraina teo. Mivoatra raha ny tatitra nataon'izy ireo ny fitantanam-bola mpanjakana. Mbola betsaka kosa nefa ny ezaka ahafahana mahazo ny fiakaran'ny arikarena faobe. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Haïti, olona anarivony maro no nidina an-dalambe nitaky ny fialan'ny filoham-pirenena eo amin'ny toerany. Roa araka ny tatitra vonjomaika ny maty vokatra ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana. Ny adin'ireo rehetra. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy miaraba manokana ihany koa raha ny amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovaon'ny Cool TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsiranana, TNTV Fianaratsoa ary Cool TV Antsirabe. Nanombotsika ny vaovao dia toerana tsy lavitra ny toera-fonenana no ny safidian'ny ankamaroan'ny tokantrano nitsangatsanganana tamin'ity androany ity. Tsy nisy ny fanomanana manokana fa ny teo am-pelatana ihany no nambamboarana. Fa ny adidina vetrany. Fianakaviana iray avy amin'ny tokantrano 5 eny Mahazoarivo izy 320 mianaka reto dia tongotra nentina ny azo ny bypass no ny toerana tsy lavitra ny toeram-ponenana sy ny tsy fampiny no enti-manana. Ny ampifaliny ankizy toy ny zana-bahoaka ny tanjona anatin'ny fanamariana ny fetin'ny alatsinain'ny Pentecote. Tsy naka tomobily zay tsy tsy manana budget angalana tomobily fa mba hitorana ankizy andeha hitsangatsangana dia zay toeram-pitanana ihany nampiasaina dia nentina nandeha tongotra moramora tena nisy teny amin'ny TV Plus dia nakaty amin'ny bypass mba hoe fivoahana zany dia mba malalaka kosa amin'ny bypass dia zay nandehanana etety amin'ny bypass. Samy nanomana ny sakafo ny araka ny teo am-pelantanana ny isan'ny tokantrano. Mandidina ny R1 hatramin'ny 5,000 sy R1 nentina raha ny fanazavana, saingy lany ny vary sy laoka. Tsakitsaky madinika jifaina teny amin'ny toerana araka izany no niandrasana ny sakafo atoandro. Vondalana io mba ataoko goûter kely mpandram-palohan'ny sakafo. Vondalana 500. Tsy maintsy nezahana hiavaka amin'ny andavanandro ankilan'ny sakafo na dia teo aza ny fahasahiranana. Tsotra araka izany ny entrée nomanina mialohan'ny rosoana tamin'ny vary sy laoka. Tsy atao lafo fa sy analana ihany izany ny anaovana azy. Teo 25 teo. Paty, macaroni dia sardine dia asiana karaoty sy haricot vert. Zay 5 dia macaroni ilay izy amin'ny sachet tsy atao amin'ny capot, amin'ny sachet lehibe. Resadresaka sy kilalao nentina niandrasana ny sakafo atoandro. Vary sy laoka toy ny isan'andro no naroso, saingy ny fomba fahandro no novaina tamin'ity androany ity. Ndray zao vary dia miaraka amin'ny nofokenakenina 15 000 dia nasiana atody sapelira zany nampiarahana taminazy. Tsy haiko izay mba sakafo kelinay telo mianaka retina tsy dia nisy fanomahana be fa izay teo am-pelatana ihany zany no nampiasaina. Tsy nisy fandaharam-potoana manokana ny tapakandro hariva. Kiresadresaka sy fialana etaeta ny namaranana ny tontolo andro. Tsy sakana amin'ny fitondrana ny ankizy alavola ny fahasahiranana. Zava-dehibe mampiray sy mampifamatotra ny tokantrano sy ny fianakaviana ny fiarahana toy izao raha ny fanazavana. Fa nianako atao anatin'ny fetin'ny Malagasy tamin'ity alatsinain'ny Pentecosta ity niakon'ny fampisehoana teto Andrenivohitra indray ndao rahantsika anatin'ireto sary manaraka ireto arahoary. Tamin'ny fety teto Antananarivo
indrindra tafetyrehetrarehetra atao teto Antananarivo tena zavabe public amin'ny revi be mafana be ndresy ny public ampitiavana be zavatra meny tonga dia afariana be sisa be mihitsy. Mahafinaritra be mihitsy no ilay fety tamin'ity sady miavaka mihitsy ilay izy tamin'ity zany. Nampiavaka ilay izy zany aloha voalohany indrindrany ilay artista ilay mbola tsy fahita aloha zany mba ohatrany hoe sambasamba tamin'ilay izy mba ohatrany hoe nampirevy. Tsara ny ambiance adiny sécurité assuré tsara mihitsy. Tena tsara ny ambiance tamin'ity fety tamin'ilay Pentecôte sady zay tsara ambana tsara amin'ny sécurité tena tsy mety tsara mihitsy. Dia ny faefatra tsizaka be fa voalohany ity nitsy tato amin'ny Coliseum dia azo atao hoe tafita ny hafatra satria afa-po izahay mpikarakara tonga namaly ny antso ny mponina Antananarivo. Dia misaotra be tabe an'ireo mponina tonga be tabe namaly ny antso tato amin'ny Coliseum tamin'ny tsizaka be le de Pentecôte. Dia misaotra be tabe ankolo tamin'ny fiarah-miasa dia manantena ny fiarah-miasa lavalava kokoa eo amin'ny Cool TV sy ny Global Action. Fa nitombo ireo niarambona nandritra ny fetin'ny Pentecôte 7 raha ampitahina tamin'ny taona lasa. Olona ray no maty, 14 vao tena hiditra hôpitaly raha ny totanisy azo teny amin'ny Asiara ny maraina teo Michel Arina Arjona. Raha ny antotanisa azo ny maraina ny alatsinainy Pentecôte androany tahaka izao ny antotanisany ireo niditra teny amin'ny Asiara ny andro ny Pentecôte. Misy 50 ireo nahazo fitsaboana, 14 ireo nahiditra hôpitaly ary iray kosa no maty. Amin'ny ankapobeny raha ampitaina tamin'ny taondasa 2012 nahitana fitombony ireo olona niditra teny amin'ny urgence ny Asiara. Raha toka ny isa 530 ireo naratra niditra tao amin'ny hôpitaly ny Pentecôte 2012 niakatra 70 izany tamin'ity taona ity. Isany nahitana fiakarana ihany koa ny lozan'ny tranga tany an-trano. Raha toka 10 izany ny taondasa niakatra 70 izany tamin'ity taona 2012 ity. Tahaka ny fety rehetra dia ny loza vokatry ny fahamamona no betsaka raha ny fanazavana azo. Hotaterina aminao anatin'ny fampahalam-baovao rahampitso kosa ny antotanisa feno ny andritry ny fety ny Pentecôte sy ny alatsinainy ny Pentecôte. Zay ny tontolon'ny fetin'ny Pentecôte fa taorian'ny natongavany antota taratasy farany avy amin'ny SRNV teny anivon'ny CENI teny IRD no mahazo ny maronisa eny amin'ny antenimera-pirenena Tsimbazaza mbola vokatra vojomaika io hatreto amin'ny fatelopolon'ny volana jona ho avy izao no mety amoan'ny HC ny vokatra ofisialy Rarson Andry. Taorian'ny natongavany antota taratasy mpifidianana farany tonga eny amin'ny CENI ny fahatelo jona lasa teo. Dia ny IRD na isika rehetra miaraka amin'ny Rajoelandro no manana maro anisa eny amin'ny antenimera-pirenena Tsimbazaza satria mahatratra 420 ireo kandida IRD no nomeny mpifidy ny fitokisany amin'ireo toerana solombavambahoaka miisa 150 manerana nosy raha ny fironan-bokatra na ny tendance des résultats farany hita etsy amin'ny CENI alarobia. Ny team dia nahazo toerana 9 ary tsikaritra amin'ity fironan-bokatra na tendance des résultats farany ity. Fa maro amin'ireo toerana no heveriny mpanara-baovao fa ho mora amin'ny antoko team no ahazo azy no vototra tanteraka taminy fa ny IRD izay manohana ny filoha Rajoelandro no nibata ny fandresena. Raha ity fironan-bokatra na tendance des résultats ity hatrany dia nahazo toerana miisa 150 ny tsy miankina eny amin'ny antenimera-pirenena. Araka ny loharanom-baovao dia amin'ny fatelopolo jona ho avy izao no fotoana mety amoahan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny vokatra ny fifidianana. Solombavambahoaka izay notontosaina teto amintsika ny alatsinainy fa 7 Mey lasa teo. Fa ho amafisina manerana Madagasikara ny fanabeazana ny maha-olo-pirenena vanina na ny civisme ho ny komisiona mikarakara izany. Atomboka amin'izao fety-pirenena izao ny fampiarana izany ary tsy hijanona intsony raha ny fanazavana azo. Mampiona Rakotoarson. Hatomboka amin'izao fotoam-pahakalazana ny fety-pirenena izao ny fampiarana ny civisme na fanabeazana olo-pirenena vanina ary amafisina manerana ny faritra maro eto Madagasikara aorian'izany. Tsy hijanona intsony izany hoy ireo komisiona miandraikitra ny civisme. Izany no natao famerenana ifotony ny mahazava-dehibe ny fahalalana ny fototra ny aingana ho fanamafisana ny am-po-pirenena ao am-pony vahoaka malagasy tsirairay raha ny fanazavana trany. Rehefa aorianan'ny 26 juin dia midina ny faritra izay. Fa midina izay
mandeha manatanteraka sy mamerina indray ny hoe manahoana marina ilay fanatanterahany azy dia tsy eo amin'nivony EPP ihany fanomboana ihany eo amin'ny fanabeazana fototra fa mandeha hatrany amin'ny CEG lycée hatrany amin'ny ny tontolo rehetrarehetra ny birao-mpanjakana rehetra na miankina na tsy miankina averina mihitsy ilay asin'ny firenetsika averina mihitsy ilay fahafantarana ny tantaram-pirenetsika. Ministera miisa 3 raha tsy haivina no mandrafitra ity komisiona ity. Ny ministera ny fiarovam-pirenena, ny fanabeazana ary ny serasera sy ny kolotsaina. Faritany miisa 5 avy hatrany no tsidian'izy ireo aoria ny fetim-pirenena ho fanaraha-maso ny fampiarana ny fampiofanana izay azon'ireo mpiofana teto Analamanga izay niparitaka any amin'ny faritra maro. Fa nanao ny tatitra ny tombana nataony amin'ny famohanany andiany fadimy amin'ny feiky ny FMI ny maraina teo mivoatra araha ny tatitra nataon'izy ireo ny fitantanam-bolam-panjakana mbola betsaka kosa nefa ny ezaka ahafahana mahazo ny fiakarany arikarena faobe. Michel Arnarzon. Fandarana asa vatsiny ny FMI izay efa miditra anatin'ny tombana fahadimy amin'ny fanamorana ny findramam-bola ho an'i Madagasikara. Io marain'olona nanao ny tatitra mikasika izany avy eo anivony ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Raha ny tatitra nisy fivoarana ny toe-karen'i Madagasikara sy ny fitantanam-bola amin'ny ankapobeny. Nasiany ireo resaka tamin'izany ny fanarahana ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny, ny fepetra napetraka, ohatra amin'izany ny fanangonana ny hetra. Matsara ihany koa ny tahirim-bola sy ny fifanakalozana. Mbola betsaka kosa nefa ny fanatsarana mila tohizana raha ny fanazavana entina mampiakatra ny arikarena faobe mihoatra ny efa misy amin'izao. Les services du FMI recommandent la poursuite des discussions en cours entre les autorités. Amin'ny ankapobeny dia tsara ny vokatra ny tombana nataonay. Isan'ny teboka mila fanatsarana nefa ny eo amin'ny vidin-solika ohatra. Ilaina ny fitohizan'ny fifampiresahana eo amin'ny fanjakana sy ireo mpamaty solika. Entina mandoa ihany koa ireo vola mbola azo voaloha sy entina mampitovy ny vidin'ny solika eto Madagasikara, manaraka ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Isan'ny mila ezaka ihany koa ny fanatsarana ny toe-bolan'ny Jirama ary farany fa tsy kely indrindra fandaniana ny lalàna mikasika ny fanagazana ireo fananana azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Ao anatin'ny fotoana fohy, ireo rehetra ireo izay miantoka ny fivoarany toe-karen'i Madagasikara. L'adoption d'un projet de loi sur le recouvrement des avoirs illicites est devenue une priorité urgente pour compléter la cadre juridique visant à combattre la corruption. Mikasika izay lalàna momba ny fanagiazana ireo fananana azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna izay dia nilaza ministry toe-karena sy ny fitantanam-bola androany fa tsy dilan'ny herinandro ity ny fandaniana izany. Ça va se faire cette semaine. Mikasika an'izay dia tsy dilan'ny herinandro ity izany miandry ny fiverenan'ny filohan'ny Repoblika. Au retour en tout cas du président de la République. Raha tsy haivina ny 13 Jona 17 no nivoaka ilay volavolan-dalàna 8 tsipika 17 mikasika izany. Efa intelo ihany koa no nilavina teny anivony anteny meram-pirenena. Andrasana araka izany ny toin'izay ny filohan'ny Repoblika izay manana ny fahefana rehetra handaniana n'izay lalàna izay. Hatreto, mivoatra miandalana ny toe-karen'i Madagasikara ny tatitry ny FMI, aorian'ny fanamorana ny findramam-bola ho an'i Madagasikara andiany fadimy, dia mbola hisy ny andiany fahaenina raha ny fanazavana hatrany. Fa lafim-baovao hafa kosa indray dia folo hatramin'ny 7 taona ny salan-taonan'ny zatovo malagasy miditra amin'ny firaisana ranofo ankehitriny ho ny mpisehatra amin'ny fampivoarana ny vehivavy miteraka voka-dratsy eo amin'ny toe-batana nefa izany. Tsikaritra ihany koa nefa fa tsy ampy ny fanabeazana ara-pananana eto amintsika. Fezora Faly. Tsy ampy ny fanabeazana ara-pananana ny tanora eto amintsika sy ny firesahana mikasika izany eny anivon'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana. Vokany mihazakazaka ny firisoana roa loatra amin'ny firaisana ara-nofo manodidina ny 10 hatramin'ny 17 taona ny ankizy tanora no efa miditra amin'izany ankehitriny manerana ny faritra eto Madagasikara. Zava-dehibe araka izany raha nambaran'ny federasiona ho an'ny fampivoarana ny vehivavy sy ny ankizy ny fametrahana olona ara-pahamehana ny fanabeazana ara-pananana. Amin'ny l'école juste les lesona fotsiny atao fa tsy fitezana mikasika an'io. Lasa manaonao foana ny tanorantsika. Ka tokony mba hanao ezaka antsika dia hiresaka ialagna amin'izay le fady fa resahana azy io satria tanorantsika mihamaro tsy mafantatra hoana hitondrana ny tenany fa
variana amin'ny liba nefa miterateraka lobe miteraka marobe zaza tsy encadré lasa misy fiantraikana amin'ny économie-tsika zay. Ny tanora tsy tokony anao sakana mihitsy resaka an'io amin'ny ray aman-dreny, le ray aman-dreny koa tokony mba hosay agnazava amin'ny ankizy hoe surtout ankizy vavy hoe zao tokony hitondragna tegna io, zao ny fahasalamagna tokony hoentina, zao ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Amin'ny vehivavy 3,70 amin'izao amin'ireo zaza teraka no nateraky ny vehivavy 10 hatramin'ny 7 taona eto amintsika. Isan'ny olan'ireo vehivavy mitondra voka aloloatra ny fahasarotam-piterahana. Vehivavy 700 isan'andro no maty maneran-tany vokatr'izany raha ny tatitry ny OMS na ny sambatra rany firenena mikambana misana ny fahasalamana. Eto Madagasikara amin'ny zaza teraka ray hetsy 350 sy 300 ireo reny namoy ainy. 370 faingo 7 isanjato ny vehivavy 5 hatramin'ny 7 taona miroso amin'ny firaisana ranofo ny vinavinaina ho manao fanabeazana eto amintsika. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny ataontsika mahakasika ny famoahana ofisialy ny maillot an'i Barea-ny Madagasikara izay ampiasaina amin'ny kanina 7 sy 10 izay tanterahana any Egypte. Fa eo ihany koa ny fanazarantena nataon'izy ireo teo amin'ny kianjaben'ny Mahamasina tamin'ity androany ity rehefa avy eo ary. Les meilleurs divertissements méritent la fibre by Telma. Accédez à tous vos contenus préférés en illimité avec la fibre by Telma à seulement 249 000 arrières par mois. Rendez-vous en Telma Shop. Bonjour. Bonjour. Petit miss fanala eta watika tap na lebe na zaza. Je suis en poudre à un sachet dans la riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka. Zem suta samba samba cha. Bonjour. Bonjour Nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazina gu amnas. Salamata zamyan amnas. Je suis diabète. Bonjour. Yes, I feel good. Oh yeah. Yes, I feel. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchia. Sardine trésor. Met beurre comme salade. Mouf. Na hoe atao goûter ny ankizy sakafo rehetrarehetra hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky qualiténazy tsara riche en oméga ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana amin'ilay tiako be. Yes, I feel good. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia mandeha ny tsena ho an'ireo mpampilalao ankizy amin'izao vanim-potoana ny fety tahaka izao. Saika nahitana karazana kilalao sy fialamboly teny amin'ny manodidina ny Analakely androany alatsinain'ny Pentecôte. Mampiona Rakotoarson. Alatsinain'ny Pentecôte tetỳ Analakely nahitana ireo karazana kilalao sy fialamboly maro isan-karazany indrindra ho an'ny ankizy. Mahaliana ny mpianakavy ny mampilalao ankizy ety. Mahazo tombony manoloana izany ireo mpampilalao ankizy ireo. Isan'izany Injaka mampitaingina soavaly no ataony ety. 3 taona izay nanaovana izao asa izao. Ankizy kely zao mankafy tena mitaingana eto.
nono dehibe koa misy mitaingana ihany tsy hoe nekizy ihany fahitana anazy misy heriny ihany raha ohatsy hoe fahitana misy tombontsoana ihany mipianisa aho mba mivoatra ambondro sy amin'ny mihitsy isaky fety zao akoroany nampiakarina eto manodidina ny 7 alina ariary ny vola hoentin'ny njakamody rehefa fety tahaka izao raha ny nambarany hatrany mahavelona ny asa fampitaingenana soavaly ho hiatrany izy ho an'ity raim-pianakaviana iray ity kosa 30 taona no niainany tao anatin'ny asa soavaly tahaka izao hatrany mivoatra hatrany ny asany raha ny nambarany isan'ny mahalinany ankizy ihany koa ankehitriny ny fametahana sary amin'ny tarena ny face painting saika efa ahitana izany avokoa rehefa toerana fialamboly tsy maintsy kajiana tsara nefa ny akora ampiasaina amin'ity face painting ity mba hifanaraka amin'ny hoditry ny ankizy raha ny fanazavana ity mpanao izany ety Analakely androany ankizy eo amin'ny 5 taona 4 taona ohatr'izany eny na olon-dehibe ary misy manao foana tian'ny ankizy daholo mihitsy fa mivavy kely zao matetika dia io sarina karana kely io tena tian'ny ankizy dia papillon reny makiazy lokomena ohatr'izany produit voatokana ho an'ny ankizy mihitsy ny tena ampiasaina ka voatokana ho an'ny hoditra ankizy dia samihafa zany ohatr'izany olana hitambaran'ireo mpampiala voly sy mpampilalao ankizy tahaka izao ny tsy fitohizany asa ny andavanandro raha ny fanazavan'izy ireo sakana amin'izany ny mbola fahateren'ny sehatra fana manao izany eto an-toerana ho hiatran'izy ireo fa azo jifaina manomboka androany maillot ny baren'ny Madagasikara izay ho ampiasaina amin'ny kanina azy 2024 maro mampiavaka ity maillot ity na eo amin'ny endrika izany na eo amin'ny kalitao isan'ny toerana ahitana izany eny amin'ny Leader Press miantarandriana sary aloalo sy omby izay mampiavaka ny Madagasikara no hita amin'ny maillot Paris CAN 2019 efa azo jifaina amin'ny vidiny 5,7 ariary nanomboka androany ity maillot ity izany mampiavaka azy ihany koa ny kalitao karazany 3 ny loko amin'izany ny mena maitso ary ny fotsy fanehoana ny fanohanana ny ekipa pirenena no isan'ny tanjona amin'ny famarotana azy izy tongeto zany zay miona amin'ireo olona satria misokatra androany ny fivarotana ny maillot officiel amin'ny Barea ato amin'ny Leader Press moa zany ny manokatra azy dia afaka manao soni amin'le maillot zay alohany andananao entraînement fa ny tanjona nge araka amin'ny Barea atsika rehetrarehetra fiomanana aloha zany efa vonona daholo ny ankizy manana 3 andro sy 4 andro kely zay iverana eto Madagasikara ionana amin'ny ireo petit baolina kitra maro isan-karazany sy ny vahoaka anisan'ny fotoana afahana koa manakaiky an'zareo zany alohany andananay anao ny fiomanana fahatelo any Maroka dia andananay any Egypte fa mino zay fa dia aorinanay daholo nareo malagasy vaky volo hivavaka hitsotra-bavaka anay tsirairay avy tongava daholo mividy maillot dia amin'izay miaraka amin'ny Barea toerana isany ahitana azy ny Leader Press tamin'ity androany ity no naseho tamin'ny fomba ofisialy izany ho an'ny teto Tanjombato nisy ny fametrahana marika fahatsiarovana napetraka ireo mpilalao tamin'ireo akanjo izay nojifain'ny mpankafy ny marika italiana Garmin no mamatsy ofisialy ny ekipa pirenena malagasy Barea amin'ny fandraisany anjara amin'ity CAN 2019 ity izay ho totosaina ny volana Jona izao fa maro ihany koa ireo olona tonga ny hariva teo teny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina anjery ny fanazarantena misokatra ho an'ny rehetra izay nataon'ny baren'ny Madagasikara andranatena ny hariva teo no tonga nanao fanazarantena ny sokatra ho an'ny daholobe ny tetsy Mahamasina ny Barea Madagasikara manomboka miverina tsikelikely ny fitiavany malagasy ny baolina kitra raha ny zava-nisy fanomeza toky tsy andiso fanantenana ary hitondra avo ny fanevam-pirenena no ambety tenin'ireo mpilalao ny fanomanana moa efa elaela zay nanomana zao dia avy koa zany zany tena manamafy tsara n'izay fanomanana zay natana tany Paris dia mino ao zany fa zay joueur fa tena en forme jiaby zany
dia avy eo mbola misy zavatra tokony amboarina zany a dia mino aho fa alohan'ny le 22 zany a efa pré tsara ara-tsaina ara-batana misy raha rehetra groupe aloha tsisy tena eny mafy daholo zany e ka no qualifié amikana zany misy valera daholo fa ny anjara aloha dia miezaka foana zany a manome maximum mba ahafahantsika manjesy ary manome victoire tsara na dia tsara fa mino matoky izay zoena taorian'ny fanazara-tena ny aona mivantana tamin'ireo mpakafy ny mpilalao sy ireo mpanazatra tamin'ny alalan'ny séance d'autographe mialohan'ny hikatrohana ny kanina any Egypte mbola hifampitana amin'ny Mauritanie any Maroc izy ireo. Dia iny maresaka iraisam-pireneny manakatana vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zamiana aminazy jitsika jiaby bonjour nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Baitelma vous a présenté Ni Vavao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.